Lahara-pahamehana aloha politika sosialy azy dia ny fanalana ny jaly ny olombelona. Tsy maintsy mitady hevitra hanamaivana ny fahorian'ny malagasy amin'ny fiainana andavanandro. Raha sanatria tsy ho lany ilay volavolan-dalàna sy fandrotsiana mahakasika ny fifidianana dia mbola Rosiana ve no isan'ny kandida? Tenako efa kandida ka na tsy lany izy resaka fotoana angamba izany fa mandeha ny any tsy maintsy misy ihany angamba ny fifidianana na hoela na hoaingana eto Madagasikara. Amiko aloha dia ny raha ohatra ka fanovana marina no ilaintsika efa fantatra fa ny filoham-pirenena no tena mahatapakahatra amin'ity firenena ity raha amin'izao fandehan'izao dia ny fifidianana filoham-pirenena aloha no mahamaiky. Ny politika ampandrosoana dia miainga amin'ny fampandrosoan'ny ankamaroan'ny olona izay le tantsaha voalaza teo tsy hidirako hoe mamboly na miompy na mipetraka fotsiny. Ny chômeur aloha izany dia hatrany an-tsaha no misy ny chômeur ka tena mahamaika dia ny hampiakatra ny fari-piainan'ireo olon'ireo mba hahatonga azy ho demande le hoe zany demande mba hahatonga azy hoe hanana vola hividianana zavatra dia io zany rehefa miakatra ny fari-piainana dia tsy maintsy miakatra koa ny filany dia izay no hitarika ny atao hoe investissement industriel satria tsy maintsy miova manatsara ny fitafy, manatsara ny trano, manatsara ny fanaka, manatsara efa betsaka misy ny vola ao an-tokantrano dia miakatra koa zany ny fari-piainana dia izay koa no hitarika ny asa industrialy satria na misy aza ny asa industrialy rehefa olona tsisy vola moa izy mividy eo inona ny vola hividianana eo fa mila amboarina zany ireo olon'ireo izay ankamaroan'ny olona mba hanambola. Izay zany raha fintinina ny politika ekonomika ny PSD. Izany moa zavatra misy fa asakasaka izay manao azy fa ny antsika dia tsy ho ministra akory ny anaovana an'ity asa ity. Ny tanjona voalohany dia tsy izay fa hoe ahoana ny anovana tanteraka ny zavatra tsy mety eto Madagasikara ka tsy plasina ministra mihitsy ny havitana an'izany. Efa betsaka ireo ministra ireo tsy mahavita an'izany na ny prime ministre raha tsy mahavita an'izany fa any amin'ny lohany angamba no tokony ovana izay vao afaka mamoaka n'ilay politika sy manatanteraka manapakahatra mamoaka n'ilay politika fanalana n'ilay fahantrana. Ny olona mirotsaka amin'ny anaran'ny PSD dia Eliana Bezaza ary efa nilaza teo ny filoamboninahitra fa ny PSD tsy misy anankiroa fa iray ihany. Raha ohatra ka mirotsaka i Philippe Tsirana dia zony tanteraka amin'ny maha olom-pirenena malagasy azy raha ohatra ka mahafeno ny fepetra fa anontaniho azy hoe amin'ny anaran'iza no ilatsahana fa izy ny zavatra fantatra dia tsy amin'ny anaran'ny PSD. Hatreto aloha tsy possible zany zavatra teneninao zany fa raha ohatra ka misy famatsim-bola ianao mbola tsy eo amin'ny fitondrana dia mamarotra tanindrazana zany zay ka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fiarahana avy any ivelany fa ny tenanay aloha dia tsy mbola te hivarotra tanindrazana ka hoe sanatria resaka hoe ampinareo amenareo vola fa rehefa tonga eo dia ataoko an'izao nareo tsy miditra amin'izany sika tsy ao anatin'ny etika antsika zany. Ny fahatahorana aloha dia raha ohatra ka hoe amin'ny resaka fahaiza mitondra fieritreretana fanaovana projet dia tsy misy fa angambany amin'ny fangalaram-bato no mety misy zay betsaka ny sakatsakana hita fa tsy maintsy miroso ihany satria tsisy fomba hafa atongavana amin'ny fitondrana raha tsy amin'ny alalany fifidianana. Izahay mampanao politika anay dia efa nifarimbona miaraka amin'ny mpanao politika rehetra niaraka tamin'ny CENI namboatra ny lalam-pifidianana io. Ny zavatra tsikaritra aty aoriana dia tsy dia mifanaraka loatra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay proposition ary betsaka ihany koa ny fingapingana sy fitapitaka ao anatin'izy io izay lany ny fotoana raha ohatra ka etra no hiteny azy rehetra fa tsy sakana akory zany ny tsy ilatsahana. Ny programa zany hoe ny ahoana moa zany ny structure nitondran'ny PSD tamin'ny andro taloha izay décentralisation
effective budgétaire na fitsinjeram-pahefana ara-bola dia izay ny zavatra iverenana satria izay ny zavatra niainana ary nahatonga ny commune rehetra karazany hoe tsy teny hoe mahaleo tena fa hoe autonome manana ny vola anatanterana ny fotodrafitrasa rehetra fa tao aoriana nalana an'izany décentralisation zany tamin'ny taona 1972 no nahatonga ny commune rehetra maty hitatsika io dia vao mahavita fotodrafitrasa kely ray dia efa miorakoraka nefa ny taloha nisy zany voirie zany complet zany nisy zany hoe évacuation des eaux usées zany tsy maloto ny tanàna mirehatra ny jiro betsaka ny zavatra nisy nampiadana ny vahoaka ka ratsy amin'io alalan'io décentralisation budgétaire ara-bola io dia tsy possible zany ka zay ny zavatra mahamaiky anay raha iresaka copie-coller tsy marina satria tsika olona mandinika olona mahafantatra tantara ary olona miaina androany sy mibanjina ny ampitso ka rehefa zavatra mety dia atao fa tsy midika zany ny copie-coller mety ho tsara ihany raha amin'ny zavatra mety fa le amin'ny zavatra ratsy maharatsy azy ka raha ohatra ka hita ka izany décentralisation budgétaire zany nampiadana antsika dia mahadiso ve no amerina an'izany raha hita fa tao anatin'ny 10 taona tsy zavatra nanjary tsony teto